faly miarabanao amin'izao zoma fa 5 volana septambra 2024 zao. Ny rapsodiny famarinana antsika io dia mitondra loha hevitra hoe nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy. Eny, ao amin'ny koa ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Izany dia hitantsika amin'ny Efesiana toko voalohany 1:7. Tamin'ny fotoana nandraisanao an'i Kristy dia nisy zavatra niavaka nitranga. Nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy araka ny teny fikasana ianao. Io tombo-kase io dia tsy marika ahafantarana anao fotsiny fa fanambarana ny fananana sy ny fiarovana ary ny lova. Ao amin'ny tontolon'ny fanahy dia io no ahafantarana anao fa harena saropidin'Andriamanitra. Tany aloha ary na amin'izao andro ankehitriny izao aza ny tombo-kase dia manondro fahefana ary marina sy azo itokina. Nasiany mpanjaka tombo-kase ireo tontan-taratasy mba hanamarinana fa ny ao anatiny dia tena tohanany tanteraka. Mety efa nandre momba ny tombo-kasen'ny filoham-pirenena ianao, izay midika hoe fahefan'ny firenenao na ny filohan'ny firenena hafa. Toy izany koa napetraka Andriamanitra ao anatinao ny fanahiny ho porofo fa azo tanteraka ianao, nasiana marika ho an-tandron'Andriamanitra sy ary tohanany lanitra. Rehefa mandray fanahy masina ianao dia nahazo ny santatry ny lovantsika, izany hoe vola aloha antoka amin'ny izay rehetra izay ananantsika eo amin'ny Kristy. Izany dia hitantsika amin'ny Efesiana toko voalohany 5:7. Tamin'ny fotoan'Andriamanitra nanamianao ny fanahiny, dikan'izany dia efa nanomeny anao ny tsara indrindra avy aminy. Tsy misy zavatra hafa zonony tsy ho anao intsony. Noho izany aza manaiky hamakivaky ny fiainana amin'ny fiandrandrana mba ho eken'olona na hifampitolona mafy mba ho mendrika. Efa nekeny ianao mahafeno fepetra rehetra amin'izany. Efa voahisy tombo-kase. Ny fanahy ao anatinao no lalana hidiranao any amin'ny fahendren'Andriamanitra sy ny hery ary ny firaisana amin'Andriamanitra. Izy no anilainao, izy ilay tsara indrindra ary avy amin'Andriamanitra. Izy no fahatanterahany teny fikasana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama amin'ny alalan'i Kristy ary dia ho tonga amin'izay nitolisa ny fitahiana sy ny fanahy. Ekeo izy ary mietse miaraka amin'ny fanahy masina amin'ny fiainanao andavanandro. Enoy izy miresaha aminy. Fantaro ny fanatrehany. Izy no mpanampy anao, mpampianatra anao, mpisolo vavanao, mpampatanjaka anao, mpivavaka ao anao, mijoro eo aminao foana ary mpitarika anao. Ary satria nasiana tombo-kase taminy ianao dia voaharin'Andriamanitra ianao, tsy azo kotihana ianao, voatahiry, omena hery ary havana ao amin'ny voninahitra. Amin'izao fotoana izao dia tonga mivavaka isika, izao anonona dia ianao amerina azy ampandesen-dahatra. Ray malalo, misaotra noho ny nanisiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina izay antoka ho an'ny fiarovana avy amin'Andriamanitra. Mandeha amin'ny fahatongavan-tsaina, ny amin'ny fanatrehany sy ny heriny ary ny fitarihany ao. Anao ao nasiana marika ary tehirizina ao amin'ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hotahian'Andriamanitra manokana ianao.